fifaliana ho ahy mitandrina soforiana ramboarsona ny miarabanareo rehetra zay manaraka ary koa miaino ny fandarana azo antoka fanavotana ao amin'i Kristy na aiza misy anareo ka de fahasoavan'Andriamanitra ny ao amintsika rehetra ary dia ho tanteraka amintsika ny zavatra efa neverin'Andriamanitra hatrizay de ny filazana hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiaina mandrakizay fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka hanameloko zao tontolo zao fa mba hamonjeny zao tontolo zao zany de fanehoana le tenin'Andriamanitra amin'ny Salamo 7:20 hatramin'ny 10 fa Iave de mamindra fo sy mianatra maro-po sady be famindram-po tsy mba mandahateny mandrakariva tsy mba mitahiry fahatezera mandrakizay tsy mba manao amintsika araka fahotantsika na mamala antsika araka ny heotsika fa tahaka ny avolanitra ambony tany be mifamindram-pony am'izay matahotra azy ka tahaka ny alavitra tsy sanana mindrefana no ravitra nysorany fahotantsika amintsika zany de azo antoka zany ny fanavotana ao amin'i Kristy azay na tonga n'izao fanazavana na fitoriana de mba hiparitaka eran'izao tontolo zao rehefa Andriamanitra miasa manamarina ny teniny hivavaka tsika mba zon'Andriamanitra manampy antsika saotranao zay Andriamanitra mifamindram-ponao fahatanteran'izao fotoana zao de matoky sy manantena fa ianao no amisaina fa indrina fahalalana ary koa metraka ny tena ao mivavako andrindrandrindra hitondra zany hafatra sy teny zany any amin'ny olona zay tena lina mitady famonjena nanaiky tarehinao Andriamanitra sy tantanao mba ho ao amin'i Jesosy Kristy Tompo ka de ho anao ny dera ho anao ny saotra ho anao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo saotra Andriamanitra amen alleluia efa namara tamintsika teto ny amin'ny hoe ny asa mifanamasina ao amin'ny tsirairay ary misy zavatra mahagaga tokoa aseho zany fa tsy hoe kory hoe ny mpitandrina ihany no isehony zany ary misy aza mpitandrina milaza fa tsy mba manana zany famizam-pahasoavana zany aho ho an'ny olona mino rehetra ao amin'i Jesosy Kristy Tompo averiko le teny hoe ao amin'i Jesosy satria raha misy olona ao amin'i Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha ndreo fa tonga vaovao reo fa zany rehetra zany dia avy amin'Andriamanitra ka rehefa tonga zanak'Andriamanitra ny olona araka ny fantatsika tao amin'ny Galatiana 4 ary ny 9 de haitsika tsara fa rehefa tonga zanak'Andriamanitra io na araka fanazavana teto Galatiana 4:1 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary satria zanaky ianareo de ny raha Andriamanitra ho ampontsika ny fanahiny zanany miantso hoe abara eo nahoana ny tonga zanak'Andriamanitra le olona rehefa nanaiky taren'Andriamanitra satria Jesosy nyteny hoe tsy misy olona may amin'anaty raha tsy nomendray azy zany tsy misy olona may amin'anaty raha tsy tao amindray zay naneraka Andriamanitra mihitsy no mamisy saina ny olona fa hita fa tena mitady le olona manaiky iaino ny feon'Andriamanitra le olona de omeny saina hitady an' Jesosy ary efa avy eo Andriamanitra mihitsy no mitarika azy tsy misy manaty rao Jesosy raha tsy tao amindray zay naneraka de tao amin'Andriamanitra izy ho any amin'ny lalana Jesosy ny lalana ho tonga ao mivavahady Jesosy ny vavahady ho tafiditra ao mivala ao am' Jesosy ny mivala mba zahony famonjena sy fiainana satria raha ny olombelona ihany de tsy mahavita na inona kinona ary satria zanaka tonga zanak'Andriamanitra no ny fona sy ny famonjena ary ny fibebahana de nomen'Andriamanitra azy ny fanamasina amahazanak'Andriamanitra azy io fanamasina io de misy asa manova ary tonga azy koa ho mpitory zao ndray tsika de hoe asa mifanamasina eo amin'ny fiangonana reo famezam-pahasoavana efa nitandrisaina teo aloha de miseho ao amin'ny fiangonana kanefa mba misy tohiny ihany ny fanambarana tsara mba hovakitsika ny Korintiana voalohany 2:12 ny 9:12 sy ny 3:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao milaza toy zao Korintiana voalohany 2:12 ny 9:12 sy 3:10 amin'ny anaran'i Jesosy fa tahaky ny tena iray ihany nefa maro momba ny tena ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro azy dia tena iray ihany dia tahaka zany koa Kristy Jesosy zany de tokana ary maro nefa mifamezam-pahasoavana mivoaka avy ao aminy ao omena zay olona mino tsy zany fa ho an'ny fiangonana indrindrandrindra satria ny fiangonana ny atao hoe vadin'i Kristy ary raha toizina 9:13 de manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa fanahy iray ihany no nanaova mbatisantsika rehetra ho tena iray na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo ary isika rehetra dia efa nampisoina ny fanahy iray eto dia
mazava ny ten'andriamanitra fa tsy nanavaka an'izanizy izy araky le fandravantsika tamin'ny voalohany fa andriamanitra tsy manavaka an'izanizy fa na marina ny sy marina meno masoandro na ny ratsy fanana ny tsara fanahy meno orana ary omeny zy ilainy avy ny olona na vady na zanaka na fitafiana na sakafo ilainy rehetrarehetra hatramin'izao andriamanitra mandrapikato ny varavara-pahasoavana de mbola tsy manameloka fa mihevitra miamonjy na tonga anao zanak'andriamanitra ary tonga ny olo voomana itsena Jesosy eny am'izao ny lanitra ka eto am'ty andininy telo amby folo ty de misy ratra fanambarana toy zao fa fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray zany hoe fiangonana ray ao am' Jesosy ary izy avy izy ireo na jiosy na jentilisy na andevo na tsy andevo asika rehetra samy efa nampisoana ny fanahy iray am'izao fotoana zao dia eo amin'ny fiangonana any fitorany afatr'andriamanitra ka misy ny trano fivavahana de mbola misy ihany ny olona mbola manavakavaka fa raha olona tsy azokazony fa tsy mitovy volokoditra aminy eny am'pilipitra de roany mihitsy ary tenenany teny mahery ary misy aza sara tena samy te mihitsy hoe midiny eny alahy fa tsy mendrika ano eny de mahagaga mihitsy nasainy satria eo amin'andriamanitra dia zanak'andriamanitra koa tsy mba manavakavaka anizaniza andriamanitra zay ny fanambarana eto fa tsy nanavaka anizaniza izy nefa nankehitriny de mbola betsaka no manavakavaka toy zany toy zatsika ary ny tery satria zava-dehibe tokoa zany hoe asa mifanamasina ao amin'ny fiangonana ny andiny ny efatra amby folo vakitsika hatramin'ny eny amby folo amin'ny anaran'i Jesosy manao toy zao nefa momba ny tena tsy iray fa maro raha nytongotra hanao hoe satria tsy tanana aho dia tsy mba momba ny tena am'izany dia tsy momba ny tena va izy ary raka ny sofina hanao hoe satria tsy maso aho de tsy mba momba ny tena va koa am'izany dia tsy momba ny tena va izy andiny ny fito amby folo raha maso avokoa ny tena rehetra aiza izay fandrenesana raha fandrenesana avokoa aiza izay ho fanimboloana eto zany dia mizarazara momba ny amin'ny tenany olombelona de toy zany koa zany ny fanomezam-pahasoavana ary ny olo am' Jesosy de mety manana ny fanomezam-pahasoavana arak'izay tarihan'andriamanitra azy tsy milaza koa zany hoe ny olo anankiray mana fanomezam toy zao ny anankiray zao fa raha vakitsika tany aloha de hoe izy rehetra samy nomena nyfampisoana fanahy asoa ary ny andiny raiky amby folana de vakitsika tam'zany hoe ireo rehetra eo de asan'ny fanahy iray ihany zaraziray no azy rehetra avy araky ny sitrapony saingy arakaraky ny zavatra miseho no anehoan'andriamanitra azy amin'ny olo anankiray tantara no resako aminareo nisy anabavy anankiray nanatona tam'izay fotoana zay de zao mifanambarany hoe azafaty pasteur fa marary mafy le zanako natao daolo ny fitsabona rehetra nefa tsy mety hositrana mihitsy ary mana mihitsy any any aminy ka ndeo re mba ho any an-trano ametra tanana aminy mba hasitrana azy de hoe aizy nareo mipetra satria nyrava tamy dimy sasany zay tam'izay fotoana zay avy ny angona de hoe raha miangeto tsika zao de tsy tonga any an-trano raha tsy any amy folo alina de hoe miala tsiny afa tsy afaka fa zao misy ten'andriamanitra ao amy baiboly fantatrao tsara hoe izao famantarana izao ny anaraky zay mino amoka diminy amin'ny anarako izy tsy toizako tenena fa ny amy fara manao hoe ametra tanana marary izy de ho sitrany regny ka ianao ve anisan'ny olo mino am' Jesosy mino aka tena matoky an'izany ve anao hoe mino ary anisan'ny zanak'andriamanitra tena mino zanak'andriamanitra mandehana ary anao mody rehefa tonga any an-trano anao ma de ametrao tanana ny zanakao de teneno roay amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina ny fanaratsy mety tady amono azy fa Jesosy ny tompon'ny aina Jesosy Kristy tsy mivo mandrakizay any de lazao fa ny rany Jesosy miantoka ny aina satria ao amy baiboly milaza fa ao amy raha misy ny aina de natolotr'andriamanitra ny rany Jesosy navotana ny aitsika satria ny rano manao fanavota satria ainy zany Levitiky kosa toko fafito amby folo andiny raiky amby folo de mety ve pasteur ohatray tenin'andriamanitra ange lazako anao fa tsy avaty amiko zany
ay de lasa le anabavy nody raiky moa nody telo vonona tatyarina de niao zay sy le anabavy io de nanontany nahoana anabavy ny zanakao tena isaorako an'Andriamanitra pastera fa tonga tany an-trano efa tamy folo alina de le zanako fa minanaina marary mafy de nandady anakeo teo aminy de nametra tana teo amin'ny lohany izy teo amikimo de niteneniko tamin'ny anaran'i Jesosy narety tsy fanaratsika raha atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta satria za moa miteny amin'ny olo hoe rehefa miasa anao de ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tsy mampanina am'izay vao atoizana hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa tsara mihitsy le hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta de napetao de efa vita izy teneniko hoe nyravana daholo ny asan'ny devoly rehetra Jesosy fatondra ny aretina de kapoka tamin'i Jesosy Kristy avy Nazareta nasitrana ny zanako de nisaotra an'Andriamanitra tena gaga pastera fa teoneo ihany de sitrana ny zanako ory anabavy ahoana ny mahagaga anao ohatra miteny ianao hoe mahagaga Jesosy mbola manasitrana Jesosy nye tsy miova omaly ario mandrakizay anka ny nagaga de za mbo ampiasain'Andriamanitra mba hananasitrana ny zanako tsy hainao re fa zemino zao fa manotarina zao ny anaraka zemino teny'Andriamanitra zany ka tsy de nafantatra loatra an'zany zay fa neveriko hoe mpitandrina ihany mandehana ianao mitory de ampiasao fa de vitanao ary de tena nafinaritra de zao nandeha nitory io anabavy io de lasa fiasan'Andriamanitra de lasa sa izy a mametra tana raha ohatra ka tsy misy lehilahy miaraka aminy fa mety izy hoe namana samy vehivavy toizatsika ary ny teny'Andriamanitra amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa amby folo ny andininy valo amby folo ka hatramin'ny fa raiky amby roapolo Korintiana voalohany toko faharoa amby folo andininy valo amby folo ka hatramin'ny raiky amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena samy koeo amin'ny tena araky ny sitrapony ara izay rehetra momba ny tena no tonga ray monja izay intsoniny izay tena fa maro momba ny tena nefa ny tena de iray ihany ary ny maso tsy mahazo manao amin'ny tanina hoe tsy mila nao aho ary indraiky ny loha tsy mahazo manao amin'ny tongotra hoe tsy mila anao aho eto zany dia ny fanomezam-pahasoavana sy ny hoe mpiangona tsy afaky teny hoe fahasoavana amin'ny anako de ty an'ny ahy nisy lehilahy anakiray tafaraka tamiko de nantsony any mba metra tanana marata amin'ny anabavany de zao no nagaga tamy teny nambarany teny ka teny an-dalana ary nyteneniko mafy izy tam'izay za pastera mana fanomezam-pahasoavana fa ahoanao a na fanomezam-pahasoavana mamantatra amin'ny fanahy samy hafa ihany ny ahy oralaho ao amin'ny baiboly nge Jesosy Kristy nge no velo amin'le olona na mifanahy masiny ka io mahafantany zavatra rehetra fanomezam-pahasoavana rehetra omena de vakina moa le ten'Andriamanitra ka ahoana ianao no miteny fa hoe zay fotsiny ianao dia gagagaga izy za zao a raha mandeha ninina aretina miseho amin'ny andriany de tsy misalasala fa Jesosy Kristy tsy mifidy aretina mihitsy na ina fa miaraka foana amin'ny fanahy masina nisy olona manao an'izay koa za tsy mba manana fanomezam-pahasoavana kely aza raha miteny an'izany nge ianao a de mampatahotra satria zao raha mamaky io tenitio tsika de zao Jesosy Kristy ny tompony fanomezam-pahasoavana io na ny fanahy masina de ohatra miteny ianao zany hoe tsy ato amiko Jesosy tsy manana ny fanahy masina tsy mety zany mila mandinika kely ny fisainanao anao mieritreritra hoe ahoana marany amin'ny tenin'Andriamanitra hitatsika zany fa fanomezam-pahasoavana ilaina daholo am'izay alena raha misy zany olo anakiray ataotsika hoe tia Madagasikara de any anakiray ataotsika hoe any Frantsa de marary le olona mino any Frantsa marary de mbola hiantsy ny olona tia Madagasikara hoe tonga ava tia Frantsa ianao metra tamiko anasitrana fa tsy le olona mino any ny asa zay zavatra hoe de tsy mety eto zany tsika de tahaka zany keo raha ohatra ka aveto Antananarivo reny vohitry Madagasikara de aveo makany Mahajanga any avaratra misy mandeha mitory le olona ka tonga any Mahajanga izy de hiteny izy hoe
telefone aty Tananarivo hoe paster tonga fa tia mahajangy ianao fa misy marary aty ka milanao ametra tanana tsy zay mihitsy fa rehefa izy ny ran'Andriamanitra any a de izy miasa avetsany hanehona ny vonanitr'Andriamanitra fa Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay tsy mbola misy mihitsy eo amin'ny baiboly ka milaza hoe nisy olana rary de niteny ny apôstôly anankiray hoe anao aloha hiantso am' apôstôly Petera fa tsy mety amiko ty tsy misy an'izay mihitsy tsy zany mihitsy fa avy de miasa avetrany izy ireo ary rahantsika indray ny ten'Andriamanitra Korintiana voalohany 2:20 ny 2:20 sy 3:20 amin'ny anaran'i Jesosy fa mainka ilaintsika azy ny momba ny tena zay ataoko malemilemy kokoa noho ny sasany ary ny momba ny tena zay nataontsika ho kely voninahitra kokoa dia tafiantsika voninahitra bebe koa ary zay tsy misy haja amin'ny momba ny tenantsika no hajaintsika koa eo amin'ny tena zany de ohatran'izay ka ny fiangonana de atao hoe ny tenan'i Kristy izy ka ao amin'ny tenan'i Kristy zany a de tokony fanaja fanome voninahitra na ny kely na ny lehibe na mpitandrina ny dekôna ary tsy zany ihany fa ny olona tsotra mpandray fanasan'ny tompo ny fanaja tsara ny fanome voninahitra zany ny fandeha fa tsy akory hoe ka de tsy mpitandriny ty de tsy ajaina tokoa ary zay ny mahatonga ny 4:20 sy 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy Korintiana voalohany 2:20 4:20 sy 5:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy mila izany efa misy azy raha teo amin'ny momba ny tenantsika fa tamin'ny anamboarana n'Andriamanitra ny tena dia izay kely voninahitra no omena voninahitra bebe koa mba tsy hisy fiarahana mba tsy hisy fisarahana eo amin'ny tena fa mba ifampiay ny momba ny tena rehetra tsy misy zany fanavakavahana mifampiahy mifampitsinjo mifanohana no ao amin'ny fiangonana akabeazany a de zao andro farany zao lazain'ny baiboly fa ty andro farany ankehitriny efa ho avy eny amin'ny raololanitra Jesosy Kristy tompo dia misaraka mpiangona mifanaratsy ary mifanavakavaka manao any totokotokony any amin'ny fiangonana de mampalahelo zay zavatra zay satria tsy tokony nisy an'izany ary amin'ny fiangonana ihany koa izay tsy mba nisy ny hoe anarina tompom-pivavahana ao amin'ny baiboly ifanazavaintsika teto zay satria fantatr'Andriamanitra fa ny anarina tompom-pivavahana de mampisaraka mampikorota mampiady raha vao miteny anankiray hoe za tompoko témoin de Jéhovah de efa mihafahafa ny mpivavahana hafany raha vao miteny anankiray hoe za tompoko apokalypsy de de efa hafahafako ny sasany ohatr'izay foana io za hoe fitsika ema de mihafahafa za fa tsy eo amin'Andriamanitra tsy tokony efa fa hifanona ary hifanorohevitra saingy rehefa miaona ny kristianina samy hafa amin'ny tompom-pivavahana anankiray a dia ady hevitra betsaka no ataony matetika rehefa tonga ny ady hevitra de lasa misaraka amin'ny fijery sy misainana de eo zany satria ny anankiray tia andresy lahatra ny anankiray hoe zao no izy ny anankiray koa tia andresy lahatra hoe zao no izy noho zany fihevitra tsy mitovy zay de lasa misaraka fa ny tena izy rehefa misy miresaka fa mivavaka ihany mpamansy hoe nanazava ako nazava le anankiray de tokony mba angataka amin'Andriamanitra sao de mba marina kosa ny lazain'le olona tamiko zany de isy fiverana tsy maintsy zay mba atao de mangataka mivavaka taraina amin'Andriamanitra de hita eo foana le izy fa tsy miova misy Andriamanitra akory satria izy de tian'ny olona handeha amin'ny fahamarinana raha toizatsika ihany ny Korintiana voalohany 2:20 avakitsika ny 4:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary raha mijaly ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mijaly avokoa
zay rehetra momba ny tena. Fa raha omemboninahitra kosa ny anankiray amin'ny momba ny tena de miara-mifaly avokoa zay rehetra momba ny tena. Eto zany dia misy zavatra mahavariana ankehitriny. Ny fiangonana moa zany na no mpiara-miangona satria zay natao hoe fiangonana fa tsy le trano fivavahana akory, de ray ao amy Kristy. Ka raha tena ao am Jesosy mana aloha ka misy mahazo manjo ny anankiray, malahelo ny rehetra. Anjarantsika zany samy mandinika hoe za ve mba anisan'ny malahelo raha misy zavatra manjo ny mpiara-miangona amiko, ary mba anisany mivavaka ho azy hoe na anisany mba mandeha mamangy azy. Zay zany a ny tokony mba hojerena satria raha mijaly anakao de miara-mijaly izy rehetra, raha mahazo voninahitra de miara-mifaly avokoa izy rehetra araky ny ten'Andriamanitra eto. Tena zava-dehibe zany fanambarana satria araky volana teo de ray ao amy Kristy ihany izy rehetra ka de miara-mijaly, miara-mifaly amy voninahitra. Vatritsika indray ny andininy 7 ko ny tena voalohany 12, ny andininy 7 ka hatramy sy ny 8 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary ianareo no tenan'i Kristy ka samy momba ny tenany avokoa araky ny anjaranareo avy. Andininy 8. Ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin'ny fiangonana, voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manaraka izany dia fahagagana, dia fanomezam-pahasoavana, hoety mahasitrana, dia fanampiana, dia fitondrana. Ny fiteny eto koa misy teo tsy ny le hoe fitondrana de ny fiandranketana ny fiangonana, de fitondrana dia fiteny samy hafa tsy fantatra. Ao amin'ny fiangonana zany de misy zavatra miseho maro koa. Ao ny fiandrangetana ny fiangonana zay fidiran'Andriamanitra, ao ny fisehoana rehefa misy fahasoavana. De raha miteny ny baiboly hoe ary Andriamanitra nanindry ny sasany eo amin'ny fiangonana, voalohany ny apôstôly, iraka moa zany, faharoa mpampianatra, tsy lasa ho mpampianatra daholo ny rehetrarehetra, na manaraky zany de arahana famantara, fahagagana. Ny hoe iraka moa de mety ho lasa ho iraka daholo ny rehetra, mety ho lasa mpampianatra daholo ny rehetrarehetra, ary mety ho lasa isehoany ny fahagagana sy famantarana, fanomezam-pahasoavana, manasitrana, seho zany ao amin'ny fiangonana. Kanefa zao rehefa misy maraha de tsy hoe akory hoe le olana nametra-tana teo alohany na tery fasitrana mety olo-kafa indray ny rahan'Andriamanitra. De sahala am'zany koa menankiray amy toerana anankiray irahan'Andriamanitra ny olona anankiray amy toerana ray fa ny hafa any amy toerana hafa. Ary misy olona tonga amin'ny hoe mampianatra, tonga amin'any de mampianatra olo izy, mitory amy mampianatra arakaraky zay iasan'ny fanamasina ao aminy. Maro nefa nisy miteny hoe zaho tsy mahay mampianatra. Diso zany sa ohatra miteny hoe tsy manana an' Jesosy ka tsy mahay mampianatra satria rehefa ao Jesosy mahay mampianatra foana, raha ao ny fanamasina mahay mampianatra foana. Saingy zao ny tena marina tsy ampy angamba ny fampianarana nomena azy ko tsy hitany zay olazaina. Fa raha ohatra ka tena nianatra izy, nandinika satria ny baiboly miteny hoe mandehana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, mandehana ataovy mpianatra firenena manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanamasina, dia rehefa mahafantatra izy a dia tsy maintsy miteny satria baiboly miteny hoe mino aho ka de miteny. Ary zay zany a ny tokony hofantarina fa zao tsy avela amin'ny fanamasina petrapetraka fotsiny ny olona rehefa mandray ny fampianarana ka nandray ny fanamasina. Zay le teny ao amin'ny fiangonana zay. Toy atsika indray izy teny ao amin'ny andininy 7:20, 3 amin'ny anaran'i Jesosy. Apôstôly va izy rehetra, mpaminany va izy rehetra, mpampianatra va izy rehetra, no fahagagana va izy rehetra. Andininy 3, mana fanomezam-pahasoavana hoety mahasitrana va izy rehetra, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra va izy rehetra, mandika fiteny va izy rehetra. Eto mahatonga ny hoe va izy rehetra, zany hoe mety hiseho amin'ny rehetra le izy, nefa miankina amin'ny tsirairay. Mahatonga le izy hiseho hoe lasa ho iraka ahako, lasa mampianatra ahako, lasa nametra tanina marary de ho sitra le marary. Nisy raha-matao anankiray narary ny vadiny, tsy hitany mihitsy zay atao, mivavaka izy
fa tsy mety sitrana mivavaka izy mivady tsy mety sitrana satria baiboly nisy miteny hoe mifampivavaha mba ho sitrana anareo fa raha moa dia ny telefone misy an'izao paster fa tena mba mijaly zay doza hoe aizy nareo ay toerana lavitra be le misy azy any ambany vohitra de teneny taminy hoe ianao ve mino fa miaraka am' jesosy ianao eny tompoko mino anao fa aminao jesosy eny tompoko ametrao tana reo amin'ny lohan'ny vadinao de ataovy eo mbavafony de teneno ny aretsy tsy fantatro na fanaratsy sy roay aloha mifanaratsy ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta teneno mafy mihitsy roana tsy mana fahefana hitondra ny aretina atao amin'ny vadika de diko ala de zao koa Kristina navitra antsika tamin'ny ozo lalàna fa voasotra voozona rehetra miantona amin'ny azo de teneniko hoe ny aretina avy amin'ny ozo lalàna de fa netiny Jesosy ary de narasitrana Jesosy no diakako tany ka de diko hiala atao amin'ny vadika io sanao de nataonao le izy rehefa mivita ho any ataonao de misaoran'Andriamanitra anao saotra anao Andriamanitra fa sitrana mivadika satria ny baiboly ao miteny hoe na inona tronosy nangatanareo tamin'ny fivavahana de minofy efa nahazo anareo avy de misaora anao any Andriamanitra ny apetso izy de ny telefony avy saotra an'Andriamanitra pastera fa velona mivadiko de hoe sitrany zany sady velona araky ny tenao eny toko satria misy olona velona fa marariky fa misy izy tia sady sitrana velona etany sitrana izy sady velona de isaoran'Andriamanitra tia mandrak'izay le famindram-ponanitra ary ny fahasaman'Andriamanitra ihany mahatanteraka n'izany rehetra zany ary ao amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa amby folo tia misy teny toy zao amin'ny andininy araky amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy nefa mandry fantatrany fanomezam-panahy pahasoavana lehibe indrindra any indro zay lana tsara indrindra no atoroko anareo misy fanomezam-pahasoavana tsara indrindra lehibe indrindra zay mbola hazavaintsika manaraka zay tsy mahazo misaraka am'ireo fanomezam-pahasoavana zay nitonoantsika ireo satria raha vao misaraka am'izay fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra izay reo fanomezam-pahasoavana reo de mandringa ihany ko ary mety tsy tondra famonjena ho an'ny olona akory ary koa zany hoe famonjena de atonga zay anafiaina mandrak'izay mivavaka tsika de Andriamanitra anampy antsika manaraka saotranao zay Andriamanitra mifanambarana zay nolazaina de mahatoky sy manateny zay fa mifanahinao maro hiaro samy tsiray avy zay neny zany hitondra famonjena ho an'ny tsiray avy mba ho anao ny dera ho anao saotra voninahitra Andriamanitra mianaran'i Jesosy Tompo saotra Andriamanitra amen aleloa de manao veloma mahafinaritra indray tompoko ary matoky fa dia mbola lina hanaraka ny toy nareo manaraka mba fantaratsika ny toy satria misy teny Andriamanitra mihitsy fa raha miseho azy reo fanomezam-pahasoavana reo rehefa tsy arahana le fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra de fitiavana de tsy de tena mahasoa mihitsy zany toy izy antsika manaraka zany veloma mandram-piona aminaran'i Jesosy